Faly miaraka antsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alatsinainy ity, misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahasoavany indray ny fofinaina mavela avy aminy ka dia ankasitrahantsika avy amin'izany. Aloha anderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Itonga Andriamanitra misaotra anao satria manome zavatsoany mandrakariva ianao. Toy ny io izay Tompo ary aoka hajoro mandrakariva ny fanarananao. Ka ny fotoana izay omenao anay ny ahaizanay manararoatra ny mikatsaka ny famasinanao, mikatsaka indrindra ny fanjakanao. Ilay zavatsoa anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mihavana amin'Andriamanitra. Ary amin'ny Jaona 4:17 manao hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary ankao aminy izahay ka onona ao aminy. Amen. Dia ny fifandraisana eto izay ambaran'i Kristy eto, fa hifandraisana amin'ny Ray amin'ny Zanany. Mitoetra fa tsy mandalo ny fanatrehany sy ny fiarovany. Raha matoky ny herin'i Kristy mahavony zany ianao, dia tsy havita hanimbantsika ny hafetsena sy ny paikady rehetra izay ampiasan'ny herin'ny ratsy. Miaraka amintsika mandrakariva ireo anjerin'ny lanitra, mitarika antsika, miaro antsika izy. Nataon'Andriamanitra ho azo antoka ny ananantsika ny herin'ny famonjeny mba ahafahantsika manantena sy manatanteraka ny sitrapony rehetra. Aoka isika hifikitra amin'ny teny fikasany ary hankamamy an'izany isa minitra mihitsy aza. Azon'ny mpino atao ny anana fanandramana ampy izay hahatonga azy havana amin'Andriamanitra. Ny teny fikasana rehetra misoratra masina dia mandrisika antsika ho mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Dia tahaka izao zany, miantehitra amin'Andriamanitra, mino ny teniny, manao ny asany, ary tsika tanterahany zany rehefa fikerintsika ny maha-Andriamanitra any Kristy. Sarobidy noho ny harena rehetra eto an-tany zany tombontsoa zany. Rehefa fikerintsika ny hery nataon'Andriamanitra eo amin'izay ahatratrarantsika azy, dia mandray an'izao fanantenana mafy orin'izao isika, azontsika atao ny miankina tanteraka amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Farany dia izao tsarovy ry rahalahy sy anam-pahavisana. Misy fenitra ambony natao hotratrarina ny Kristianina. Azony atao ny manatratra fenitra ambony kokoa hatrany, manana fomba fijery ambony momba ny tombontsoa anan'ny Kristiana ihany koa i Jaona rehefa milaza izy manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'iray ho antsika dia niny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra. Zany ry rahalahy sy anam-pahavisana no famendrehana ambony indrindra mety ho tratran'ny olombelona. Nomena ny olona ny tombontsoa tonga azy ho mpandovan'Andriamanitra sy ho mpiara mandova amin'i Kristy, ho an'izay nasandatra ho amin'izany toeran'izany no hanehoana ny haren'i Kristy tsy hitalany, izay sarobidy loatra lavitra noho ny harenan'ny tany. Arak'izany ary amin'ny alalan'ny famendrehan'i Jesosy Kristy no hanandratana ny olona mety maty ho amin'ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny zanany malalany. Iriko indrindra izany mba ho tanteraka amin'ny fiainanao, mba ho kristianina misandratra hatrany ianao, ho kristianina miroso amin'ny fahamasinana hatrany, ho kristianina miroso amin'ny fahitsiana ihany koa. Vavaka isika. Ry Tompo tianay ho misaotra Tompo amin'izany fitiavanao zany, dia nanehoanao ny fitiavanao aminay, dia niantsonao anay ho zanakao. Tehirizy ao anatinay ny faniriana ho eo akaikinao, ary aoka ho tanteraka ao aminay tokoa ny hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary ankao aminy izahay ka onona ao aminy. Tompo, aoka ianao onona ao anivon'ny tokantranonay tsirairay avy, aoka ianao onona anivon'ny ankohonanay tsirairay avy, ary aoka ianao hanjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen.